Nentana indrindra tamin'ny fampiroboroboana misy hatra tsy miankina ny andro faharoa tamin'izany fivoriana izany izay totosaina amin'ny Parisy izany. Mbola betsaka ny sehatra kirakirainy amin'izay lafiny izay eto Madagasikara araka ny mavohitra mandritra ny fivoriana. Ny sehatra tsy miankina indray manana ny lanja manokana ny andro faharoa ny fivorian'ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola na ny conférence des bailleurs et des investisseurs pour Madagascar eto Paris. Madagascar franchit une étape supplémentaire qui est une étape importante dans ses efforts de redressement social et de relance économique. La tenue de cette conférence à laquelle elle a convié ses partenaires et ses amis et cette étape qui s'est concrétisée hier par une journée riche en promesses et porteuse d'engagements forts qui vont même au-delà de ce que nous avions espéré. Nandritra ny lamam-panikafana ity andro faharoa ity dia nanao antsoava amin'ireo mpampiasa vola vahiny Ramatoa Noro Andriamonjy Arsan, filohan'ny groupement des entreprises de Madagascar, mba hiara-entana amin'izy ireo ampiroborobo izany sehatra tsy miankina izany. Betsaka hoy izany sehatra mbola azo kirakiraina raha i Madagasikara no resahana mitady ny fahaiza-manao amin'ny fikirakirana ny malagasy ho ihany ny tenany. Oruto zao no nampiroborobo ny sehatra ny fandrarana ny fitondram-panjakana hoy ny filohan'ny Repoblika Rajonary Mapianina. Ny sehatra tsy miankina raha teo dia singa tsy azo hitovirana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Efa nisy ny fanatsarana maro samihafa ahafahana mampiroborobo ny fandrarana hoy ny filoha ary tsy maintsy hamafisina izany raha tsy tena fa tsy ny lafin'ny lalàna sy ny lafin'ny ady amin'ny kolikoly ary koa ny famotsim-bola. Misy tsena lehibe ihany koa sokatra ho an'i Madagasikara hoy izy ary tombony lehibe ho an'ny mpandrarà raha tsy tena fa tsy ny Komeza, ny SADC, ny COI ary koa ny AGOA iarahana amin'ny Amerikanina. Ny fametrahana ny Madagasikara ho vavadin'ny faritra atsimo antsinanan'ny Afrika ary koa ho vavadin'ny tsena iraisam-pirenena no tanjona petraka ho ihany ny filoha raha ny antso ireo mpandrarà ampiasa vola eto Madagasikara.